arainao miala tsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izaho akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:10. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ambakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala tsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izaho akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala tsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izaho akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:10. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ambakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala tsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izaho akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Halleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasana vavamalala no iaravanantsika tsirairay avy amin'izao fotoanana izao. Raha toga miaraka aminay eto ianao amin'ny ty androany ty dia tena amin'ny fifaliana lehibe mihitsy no andraisana anao ary miarabanao manokana raha androany anao vao tonga miaraka aminay eto dia teteny aminao ano hoe tsy kisendrasendra kory nahatongavanao eto fa tena misy rahalahy ilan'ny tompo anao. Halleloia. Koa dia maretatra amin'ny farany, maretatra amin'ny farany satria adiny iray sasany eo no iarahantsika eto dia zamana tena fa adiny iray sasany ahafahanao maka mandray fampahirizana tokoa. Adiny iray sasany atsapahanao an'izany hoe avy mifandray tamin'Andriamanitra izany ianao raha mialy eto dia ho tahin'ny tompony antsika mianakavy ny fahasoavan'Andriamanitra ho amiko sy ho aminao ho anareo rehetra ny tokantrano isan-tokantrano isam-batan'olona izay tonga mandray izao fandarana izao dia misaotra anareo. Raha mamparay anareo ny androany dia tonga avy rapitso. Halleloia. Tapaka moa ny fandarantsika maly nisaraka tsy tamin'ny lerantsika dia hiezaka hanonitra an'izany tsika androany dia maretatra amin'ny farany tsy kisendratsendra tonga amin'eto misy rahalahy ilan'ny tompo anao. Halleloia. Resy lahatra amin'izany arabaina manokana koa nareo izay mpampankety foana. Niditra voalohany androany arana vavintsika tia narakoto arzaka eto France. Ny olona miditra voalohany moa dia mena tsodrano mahafinaritra. Miaraka mahazo tsodrano aminy koa nareo any Koweït, Arabia Saodita, Chine, any Madagasikara ary any Oman. Amin'ny bokin'ny Isaia 5:20 sy 5:20 no tsodrano menanao androany arana vavy tia narakoto arzaka mivakitry izao amin'n'anaran'i Jesosy. Rehefa izao nolazain'i Jehovah na dia ny sambotry ny mahery aza dia alaina ihany ary ho afaka ny babin'ny mpandrombaka. Fa izany miady amin'izay miady aminao ary izany hamonjy ny zanakao. Sady ampiananiko ny nofon'ny tenany ihany izy ny ihany izay mampahory anao no ho leo amin'ny ranon'ny tenany ihany reny no ny amin'ny ranom-boloboka, ny amin'ny ranom-boloboka. Dia ho fantatry ny nofo rehetra fa za Jehovah ny mpamonjy anao ary ilay mahery ny Jakoba no mpalavitra anao. Fehiny izany tia narakoto arzaka dia izao mitondra mivavaka izay miady aminao tsika fa ho mafimafy ny adiny izay miady aminao satria Jehovah mihitsy no hiady aminy. Enjana ange izany dikan'izany ny fanafody aloha tsy miady amin'ny tia narakoto arzaka izany raha izany ny tsodrano azy ny androany satria dia ho sarotsarotry azy miady amin'ny Jehovah izany satria raha miady amin'ny tia narakoto arzaka izany ny olona dia Jehovah mihitsy no miady aminy. Izay tsodraninao androany ka dia tahin'ny tompo mba hereza raiso ampinoana dia ho tanteraka aminao izany tsodrano izany.
tiana rakotaryzaka rehetra voalohany narakaraka azy a erikaraky atao France nambiny somakrina France tiana rakotaryzaka rosemine France erikaraky France nambiny somakrina efa andeha teo lantonirina Liban marina tiana Canada jesosy noeriko Koweït Côte Léonie Arabie Saoudite erikaraky efa anteneniko teo ny anamainso Italie Côte d'Ivoire Belgique tahiny jesosy Marie-Jo États-Unis Angelina Diamant Chine Marie-Angela Oman toy jesosy mandrakizay Allemagne fampilasana kadapa Koweït jesosy Mpandresy Madagasikara itody Raoul Soa France Angèle Pagès France Tsiremboara Miel France Boutsilda Koweït Lovritina France Yama Koweït Miriam Andriamalala Madagasikara Soameva France tahiny jesosy Felina Rakoto France Kekerandrena Soa Madagasikara Palaireto France razana zo Sylvia Arabie Saoudite Eliana Miarniena France razana Monique Koweït Natalina Marichaline France Madagasikara Angelina Rodriguez Arabie Saoudite Angelina Andrina Solo France Jessica Patici France Kadaka Malala France Tizani de Madagasikara France Davis Sofia tsy haiko moa zay misy azy ohatra manao pub no aleany eto fanompontsampy dadarabe sa izy aloha izy mba ho eo asan'ny apôstôly Madagasikara artisanat de Madagasikara France tahiny jesosy fampirazana kadapa Koweït Albert Saba Koweït sandolahan jesosy Koweït Nashimi Koweït Samina Kamaladin jesosy France tojo jesosy mandrakizay Allemagne efa ndraisany tojo tamin'ny fomba miavaka izy mamarabe io raha izy ao sady mba voakasika eo ihany izy ny afarany raha ohatra moa izy tena miteniteny foana dia avoakantsika tanaty live fotsiny izy halleloia tahiny tomparintsika rehetrarehetra misaotra anareo rahalahy Markely tahiny jesosy izy koa Markely Madagasikara tonga soa daholo tsika mianakavy faly be mahita anareo dia andao alohantsika aloha milohan'ny zavatra etra andao alohantsika hivavaka alohantsika metraka ty fotoana teo ampilatanan'Andriamanitra andao ampandrosotsika ny anavavintsika Rosemina Selina Rosemina na Rosemina izy nitondratsika anatin'ny vavaka fanomboana androany tahiny tompony hoe Elifanto France tahiny jesosy halleloia andao atsika hivavaka tiana rakotoaryzaka ilainao be mihitsy zany teny zany ho tanteraka aminao anie zany raiso fa ho tanteraka aminao anie zany amen andao tahiny tompo ary ranavavy Rosemina anao ny fitenenana tahiny tompo sika rehetra tahiny tompo paster hivavaka ary sika anomboana ny fandaharana tahiny jesosy misaotra mankasitraka anao zahay jesosy mpamonjy anay misaotra anao mamy voninahitra ny anaranao masina zahay Jehovah Andriamanitra renay masina mahefa ny zavatra rehetra satria mbola nomenao izao fotoana izao iarahanay eto indray hiainy afatrao ho ankehitriny dia mangataka ny fanahy masinao izahay hiaraka aminay eto anotrona izao fandarana izao ary ny fanahy masinao no anome teny mahasoa avy amin'ny mpanomponao izao mpanomponao ilay mitondra ny fitorian-teny ary i pastera izay mitondra anay eto amin'ity fandarana ity ny fanahy masinao no hiteny eo ambavan'izy ireo mangataka izahay tompo ray malala mangataka izahay Jesosy ka dia masino amin'ny anaranao masina ary didio amin'ny ralan'ny ranao masina Jesosy ny fitondrana izao fandarana izao eto amin'ny eran'izao tontolo izao
satria tsy misy afa-tsy ianao ihany no afaka manamasina izany ary tsy misy afa-tsy ianao ihany no mahatanteraka izao fotoana izao. Koa dia apetraka am-pelantananao izany ary hamasino amin'ny anaranao masina sy ny ranao masina izany Jesosy. Koa mamindra fo raha nisy zavatra mety mbola nahatsipetipetina anay tsirairay avy reto, andre ny teninao ary ny mpizara ny teny masina avy aminao dia omeo fahafahana anatanteraka izany. Andray hery sy fahalalana azo avy aminao ny teny rehetra izay avoaka ny vavany eto Jesosy. Koa dia misaotra sahady izay mankasitraka sahady fa andray sakafo sy aina mahavelona avy aminao. Matoky ianao izay fa tsy hiala maina izay tsirairay avy raha hiala eto fa hovoky ary andray hery tokoa. Misaotra Jesosy, misaotra Jehovahandriamanitra Rainay Masina maherinay avy indrindra, ilay mpaharenay, mpandidy anay ary mpanolokolo sy mpanohana anay foana hiantahantahanay. Misaotra Ray Malandro dia raha voninahitra ny anaranao masina, ankalazana ny anaranao masina. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra ny ranavavitsika Rosemina tao anatin'izay vavaka mamy sady matsiro izay noentiny tamintsika teto izay androany. Andriamanitra manankiray pasoavana ny amaly fitianao mitombo ositra dia mitombo fahasoavana hatrany ranabavy Rosemina. Alleluia, dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Izy koa mbola tsy nanavaiko teo Alleluia. Mampionina France raha norosolgako ety kadaka malala France Rodine Marie Koety Soameva France Elena Miariniana France evanteneniko teo. Koa Daniela Belgique evanteneniko teo. Sotra ny zoky Roseminazika tamin'ny vavaka mamy sady matsiro. Lovelitina France efa voateniko teo daholo nareo Sotra Marina tena koa namaly le vahiny tafiditra. Izy koa asan'ny apôstôly Madagasikara Angelina Diamant sy ny efa teneniko teo artisanat de Madagasikara France. Marina Tiana izy koa ranorosolika tahiny Jesosy isika menakavy. Alleluia. Hiditra amin'ny anao hira ary tsika hiditra amin'ny tokoteny tsika raha vao somary mitina kely 2 minitra. Zany hoe zao ny ataontsika hihaino hira aloha tsika dia rehefa hihaino hira tsika dia raha misy fahasoavan'Andriamanitra azo tamin'ny fiainanareo. Za misy androany tena nisy fa zao atambatro rapitso le izy. Le zavatra ngezam-pino ataon'Andriamanitra zany satria mbola misy tohiny amin'ilay rapitso dia atambatro rapitso izy ireo fa tena nisy fahasoavan'Andriamanitra niditra fa za aloha andreo mbola tsy teny an'le izy fa ataoko rapitso le izy, rapitso ariva ohatr'izao. Mainka mihitsy hijoro avombelona mihitsy fa aleoko atambatra rapitso ariva dia feno tsara ny fifaliako. Fa ianao kosa afaka manoratra inona ary ny amo zany ankoatran'ny nandaminan'Andriamanitra ny programa izay tena nalamina tamin'ny fahaiza-manao tsy an'olombelona dia diraiko Andriamanitra fa tena lamina ny programako androany ary dia vita soamantsara izay rehetra natao ho azy any amin'ny voninahitra. Inona nataon'Andriamanitra taminareo androany? Inona ny fahasoavan'Andriamanitra azonareo ho zaraina androany amizantsika voninahitra n'Andriamanitra eto. Alleluia. Dia andao ary hihaino hira tsika atolotra am'pitiavana be antsika tety. Anisan'ny hira iraiko tany ampiasana izy ity androany nalefako eo dia alefako moramora dia misaotra Fabiola
dia ozy tokoa hoe tena raha azo fiainan'izao tokoa moa Jesosy ny tsy misy anao. Tena zava-poana ihany tompo raha misaraka aminao. Aleloia. Dia ataontsika izany izy izany androany antsika tsapana mahazava-dehibe an'izao fahatongavantsika eto izao. Mahazava-dehibe an'izany fifandraisantsika amin'Andriamanitra izany. Mino finaritra daholo ary dia ao anatin'ny tiritinareo mizara fahatsapana inona nataon'Andriamanitra taminareo dahoary.
Halleloia. Zany tokoa ry havana ny zava-tsy olo dia zany miankina amin'Andriamanitra zany. Miankina amin'Andriamanitra, miankina amin'i Jesosy dia tsy mba taka miankina amin'ny miantehatra amin'ny hazo boboka hoy ny fomba fiteny. Fa miankina amin'i Jesosy zany dia tena hoe miankina azo antoka. Ary raha Jesosy ny ankinana dia tsy mba manana eritreritra sy tahotra ianao hoe ho diso fanantenana na ho afa-baraka. Ary raha izao fiainana izao tokoa tsika tsy miankina amin'Andriamanitra dia tsy haiko hoe ahoana ny fomba hatafavoahanao aloha, tsy haiko. Fa izaho aloha mahita ry havanay raha izaho ty tsy miankina amin'Andriamanitra, na rapitso ary aho dia mety efa tsy fotsony. Ary raha hiatrika tontolo andro rapitso, mety tsy amin'ny fifaliana ohatr'izao ny hatrehako anareo eto, fa mety tena reraka sy kivy sy diso fanantenana amin'ny fiainana raha tsy miankina amin'Andriamanitra. Ny 750 isan-jato ny zavatra ataontsika eo amin'ny tontolo androntsika, ny zavatra vitantsika eo amin'ny tontolo androntsika dia ekinantsika amin'Andriamanitra daholo. Ry havana, ekinantsika amin'Andriamanitra daholo ary ny farafahakeliny indrindra tamin'ny zavatra ahotra faingo ahotra tsy fantatro intsony no mba ezaka ataontsika eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fahombiazantsika tsisy niankina tamin'ireny na dia iray azo. Ianao hoe tena mieritreritra mihitsy hoe tena miasa be ianao dia tahian'Andriamanitra. Tsy marina izany. Na olona tena mazoto miasa sy tia miasa tahaka ny ahoana ianao lalan-drà kely anankiray fotsiny anatin'ny ati-dohantsika any no tsy mety dia tsy mahatadidy ny zavatra tokony ataonao ianao tany am-piasana dia betin'ny patron dia mety mitarika hatramin'ny fialanao sy ny fandonanao olona hafa. Fa iankinanao amin'Andriamanitra na dia ny fitadidianao ny zavatra tokony ataonao any am-piasana. Raha niditra tany am-piasana tsika androany afaka tena nahasorenan'ny mpampiasa na mijery antsika fotsiny, mijery ny tsanganantsika, mijery ny fahatongavantsika fotsiny dia afaka sorena amintsika ny mpampiasa antsika hoe tena mahasorosorena no mijery antsika. Fa mbola voninahitr'Andriamanitra natafiny antsika io tsy mety mankaleo anao ny olona. Erera firy ny ataontsika eo amin'ny fiainantsika fa ny zava-mahafinaritra tena saroman'Andriamanitra iankinantsika amin'Andriamanitra ny zavatra. Izaho aloha ry havana, raha misy zavatra mampatahotra dia izany hoe izaho tsy miankina amin'Andriamanitra, tsy miara-mandeha amin'Andriamanitra, Andriamanitra tsy miara-mandeha amiko izany intsony. Andriamanitra miteny amiko hoe izaho tsy ombanao intsony ny rady manomboka androany. Vao mieritreritra an'izany fotsiny dia mangovotra. Fa ataontsika hiankina amin'Andriamanitra. Misaotra ny tojo na fahatsiarovana tojo afaka teny ohatra hoe nahafinaritra be. Herintaona ohatr'izao sady ve herintaona sady tena ary ohatran'ny ela ihany izany herintaon'izany indray raha izany satria izaho mieritreritra efa roa taona moa vao herintaona tahian Jesosy. Ndao asia maky fijona vavolombelona hozy nambinytso hoe makirina hoe alleloia adrien Jesosy fa feno vavaka tsara izany vao nandeha nandamina ny tranon'ny zanako patron ary nampiany zareo nanao azy fa vao nifindra trano zareo ka tsy mahatsiaro reraka be na dia nafy aza ny asa fa dia nomen'i Jesosy hery be. Halleloia, tsara ny tompo. Ahoana izy Marikely? Nahafinaritra androany fa nisy mpitolo filazanjara teo amin'ny lohan'ny fiasananay, tena nampahiratra azy sady nahafinaritra fa betsaka ny liana tamin'izany. Tena tiantsika ny tompo fa mandefa ny mpanompony hanambarany fitiavany. Halleloia, tsara izany. Halleloia. Nareo ke raha Marikely?
ahoana rehetrarehetra reny a Madagasikara raha rehefa mandeha manao raha ohatra irahan' Jesosy mandeha manao toriteny ankalamanjana ohatr'ireny nareo manao ahoana rehetrarehetrareo rehefa manao andao Gamaliel isika dia izao tsy hizara fanampiana amin'izao fotsiny aloha isika fa izay omena fanampiana mihaino toriteny raha marikely amin'izay toriteny aloha raha marikely voazaraina ny fanampiana ahoana ny fahitanareo an'izay ry Gamaliel vita ny toriteny vao omena ny fanampiana ny olona dia efa mimakomana raha marikely no toriteny ankalamanjana amin'izany fotoana izany halleloia iamako ety ahoana azy izy iama ay mbola nisaotra androzy minahy izy aloha saotra n'Andriamanitra azy izy hitody rano soa fa nomeny tombonandro indray ny sakafo ny tapona vita ny asa fanompoana tsara Jehova halleloia halleloia dia raina Jesosy hoe $100 zay ny sosy marara fa narary be ny loko vao maraina zany efa tsy te hinona fanafody ny hain'ny fiderana dia sitrana halleloia isaorako Andriamanitra tsara ny tompo halleloia halleloia voninahitra verina ao an'Andriamanitra reny ihany fa tena nampahery ahy ny fijonao vavolombelona tao amin'ny akiavitra maraina teo tena naporisika ijosy ana mampivavaka izay atao isan'andro saotra Jesosy malala faly ary dia misaotra azy koa fa vita soamantsara ny tontolo andro androany tontolo andro nay eny mianaka androany ozy izy ranavaviliana maherezatra any amin'ny akiavitra halleloia tsara ny tompo mampiasain'Andriamanitra ianao mahereza foana matoky hatramin'ny farany tontolo andro androany izy tojo isaorako an'i Jesosy fa nandalo kely tsy fahasalamana za dia nentina mivavaka tao anaty akiavitra sy Getsemane dia nahazo hery be mihitsy tao anaty fotoam-bavaka dia amin'izay efa mahatsara be ny fahasalamako halleloia mankasitraka anareo nitondram-bavaka dia Jesosy eny hamaly fiteanareo eraina dalandava Jesosy mpanasitrana ara-paina kotojo sitrana halleloia tena mangidy noho izay mangidy ny fiainanay Jesosy toetra be be fa nisy iny natao amin'ny Charline mangidy dia mangidy ny fiainanay Jesosy raha tsy misy anao fa misaotra indrindra tompo ny amin'ny fitantananao sy ny fiarovanao ny menakavy kely isan'andro halleloia amen tsara be zany direct Jesosy izy ranabavy Erika fa vita soamantsara izay rehetra natao androany sady nilamina tsara ny diako tena andalana nefa lavitra be ny toerana naleha voninahitry n'Andriamanitra rery ihany dia raina Jesosy halleloia amen raina Jesosy marava vita soamantsara ny journée androany ozy izy sy ny rendez-vous momba ny asa ozy izy soameva halleloia tsara fiainana miankina aminao fanahy masina dia raiko Jesosy ozy olgaran'orso halleloia voninahitry n'Andriamanitra izy fa avy eo razanakandava fa omaly tontolo andro nandalo tsy fahasalamana nalala andoha tena faible be sady voan'ny gripo raiko Jesosy fa nitafiany hery sy tanjaka fahasalamana izao ary nampinahitra be koa ny tontolo androko androany nalazaina mafimafy aza ny asa tsapako akaiky foana Jesosy mampahery ahy izay tsy mba mamela hiady rery dia raina mandrikalivana eny anarany ara-baina Fabiola halleloia tena tompo sarindra raingo Madagasikara soa meva France halleloia Aingodina Rodriguez halleloia ozy izy raina Jesosy fa nandeha niasa tany amin'ny rahavaviny patronko za androany nandeha tamin'ny 19h tonga tany tsisy wifi nefa ny akoho lany androany ny connexion dia nalahelo be za hoe tsy hanaraka vavaka tonga tamin'ny 22h dia hoe ody vao avy ny fiaraka dia raina Jesosy fa tonga soamantsara ato ampiasana sady vao hanomboka ny vavaka za tonga sady faly be misaotra an'i Jesosy ho azy rery voninahitry misaotra Jesosy mahafinaritra angeravana mahafinaritra anahy koa ny fandraisanareo an'ity fandalina ity manitra nisy nandefa mesazy tamiko tava fantatro ozy pasitera fa tena misy malahery be mihitsy aho sisy tapaka ny fandarana fa maninona ary tapaka ny fandarana dia zany ndry misaotra Jesosy fa na dia tapaka dia tsapanay hoe tena misy ilainay ny fandarana dia mbola azo hery indray antsika rehetrarehetra androany halleloia tsy handisy fanantenananao ny adin'ilay sasany laninao eto androany ozy izy Jonathan hoe ny ady raiko Jesosy fa nilamina tsara ny androko androany ozy izy mbola nomeny Jesosy fahasalamana halleloia be zany Jonathan halleloia voninahitry n'Andriamanitra fa navita nandraka vavaka akiavitra sy Getsemane sady fe fifaliana androany ozy izy ranabavy halleloia amen ozy izy aina hoe halleloia ndry misaotra an'i Jesosy fa nomeny fofinaina hery fahasalamana
fotoana afaka andaminana ny trano na araka kiketsemane nahazo livraison ny entana. Alleluia, araka nira tiandralahalainy zany livraison. Alleluia, tsara be zany aina, alaminy tsara ary misaotra an' Jesosy fa impiry saingana rary dia sitranony foana miaraka amin'ny fitahiana. Misaotra Jesosy malala no ny fahatsaranao, fitiavana fitahiana omenao anelana andava. Misaotra Jesosy malala, amen, alleluia. Ho Justina Rakotoary Zaka. Halleluia. Isaoraka Andriamanitra ozy izy ranabavy mamifa fe mifahasalamana sady ny lamina ny asako androany. Halleluia, tsara Jesosy. Marie Hortensine tahiny Jesosy. Marie Hortensine koa tokony jovavim-bela fa ny aneritreritra gamba dia tsy soratany mahafinaritra. Amen. Halleluia. Tahiny tompo nareo arabaina. Alleluia, marina izany. Ataontsika rehetra hiary rarisoa an-dranabavy ranabavy sarindra sy lalan'ny asina vadiny fa herintaonandroany ny batisany zareo. Halleluia, herintaonandroany ny batisany. Moa tamin'ny batisany reo ve nisy an'ilay vavaka tendrombohitra iny lalatojo? Tamin'ny fotoanifa tsy andro anankiray angamba. Halleluia, tsara Jesosy, arabaina irarisoa azy mivaditsika mba aharitra hatramin'ny farany. Milena tsara dia aza miova dia mahefabe foana amin'ny asan'Andriamanitra. Misaotra Andriamanitra fa nahafariny maheno olona milaza hoe hita fa nisy fitahiana foana ny tokantranonay dia tena fariny foko mare an'izany. Tsara Jesosy, halleluia, mahafinaritra izany ranabavy Rozimina. Dia raha Jesosy fa nomeny fahasalamana sy fofinaina mahavelona ny lamina tontolo andro. Misaotra ny tompo izy ranabavitsika Angelina Diamant. Herintaona pastera rano satria tamin'iny fotoan'iny ihany koa raha apôstôly sy zale nanatrika ranabavy. Herintaona androany tao zany na ny vavaka tendrombohitra na ny batisa. Tsara be Jesosy. Alleluia. Misaotra nareo amin'ny firaritsoan'izy mivady ihany koa. Tahiny tompo rahalany asina. Misaotra ny Jehovandriamanitra ozy izy ranabavy haja nomeny hery vita soa ny tontolo andro amin'izy sady tonga soa ao an-trano daholo, tonga soa eto amin'ny vavaka fiavelana koa isika rehetra. Halleluia, amen. Tonga soa koa ianao. Eme manambotsoa France tahiny Jesosy, tonga soa. Dia raha Jesosy fa nahafinaritra be ny tontolo andro androany sady fankalazan'ny herintaona batisa mahamery ozy izy ranabavy sarindra. Arabaina nareo mivady dia mio maharetatra amin'ny farany. Misaotra nareo amin'ny firaritsoandry zareo. Alleluia, tsiry amboara-miaina tahiny Jesosy tonga soa. Aingodelina Rodriguez efa narabaiko teo. Tina Sirikoko raha tsy diso ny anniversaire Tina Sirikoko koa androany. Raha tsy diso nefa moa zareo koa sady nitonam-pahoriana ihany koa. Misy havana maty izy sy ry ranabavy Angelina Diamant dia sady tena mambahoana moa fiainana dia sady miraba ny anniversaire no mamangy amin'ny fahoriana mahereza mampahery ny fianakaviana manontolo mitondra teny fampiononana tompoko. Halleluia. Ny fahafatesana moa ry havana ny andrasantsika eto an-tany eto fa dia tombon-dalana ny azy dia tsika miomana ho amin'izany koa na hoe rana ho aingana fa dia lalana lehan'ny manam-pofinaina rehetra io fa dia mahereza nareo dia varavarana ny voana moa nareo fa ny alahelo dia raha antsika mizaka. Halleluia. 12 mai ny vavaka tendrombohitra, 12 mai. Androany efa 21 mai. Ary efa naravitra izany. Halleluia. Izay daholo angamba efa fiarabanareo za anniversaire ny batisan'izy mivady izy. Fa mitinana kely fotsiny amin'ny torotenitsika many momba ny jeo, momba ny nanosorana ny jeo mpanjaka moa zany ny torotenitsika many ka neka ho lazaiko tanaty famelabelana dia tsotra hoe ny famitinana azy zany dia izao ijeo izay zanak'i Josafata dia nosorana ho mpanjaka tonga tamin'Andriamanitra, tonga tamin'ny Elisa ny tenin'ny Jehova hoe ndana hosory Eli mantsy ndana hosory ijeo dia tsy Eli nandeha fa ny zatoviny, ny mpanompony Elia no nandeha. Lesona voalohany rehefa nositra anao Jehova aza malahelo ny amin'ny olona nositra anao, ny amin'ny olona ho irahan'Andriamanitra. Eli dia mpaminany be fa nanana ny mpanompony izy izay irakiraka sady mpaminany kely ihany koa.
tsy nampiova ny ositra izay men'Andriamanitra zany amin'ny mahampanjaka azy voaositra ho mpanjaka izy. Ao fotoana fanosorana anao dia na tsy Elia ary ny tonga eo fa iradorakody salama, halleloia, dia manana finoana fa tsitrak'Andriamanitra ny hanosorana anao tsika amin'ity taona ity. Dia hiezaka tsika mba hisy ny fanosorana mpanompon'Andriamanitra eto amin'ny fandaharana andramaka izao eto amin'ny akiradio apetrakantsika amin'i Jesosy manay efa vitsivitsy anarana vitsivitsy ao efa vonimboninao dia amin'ity taona ity tsika tsy maintsy hiditra amin'ny fanosorana mpanompon'Andriamanitra satria mivelatra ny asa dia rehefa mivelatra ny asa dia tsy maintsy hitarina ihany koa ny ambaindain'izany asan'Andriamanitra izany. Halleloia. Zay io zany ny voalohany. Tsy Elia no nahazo ny havatra fa Elia tsy nandeha nampitondrainy ihany ny mpanompony. Ary io mpanompony io ary dia izao nanositra amin'ny tahotra satria nanositra tany amin'ny mangingina. I Jehova zany anisan'ny mpanjaka nosorana tany amin'ny mangingina. Lesona faharoa, ianao voaositra ny zava-dehibe. Na tsy sary sy vidéo tsy fantatro izao tontolo izao, ianao voaositra Jehova ny zava-dehibe. Halleloia. Amen. Dia Jean, za le Jean otra mampionona. Fahatelo manarakaraka an'izany, Jehova rehefa nosorana ho mpanjaka dia tena mbola tao anatin'ny fahatanorany, mbola tao anatin'izy zatovo, niaraka tamin'ny zatovo rehetra izy no natsoina hiditra tao amin'ny efitrano, natsoin'ilay zatovony Elia dia nosorana mangingina. Voaositra izy dia lasa nitsoaka ilay mpanompo. Dia i Jehova no niteny taminy hoe za anke voaositra. Na hainao zatovo io ary, lesona fahatelo, Andriamanitra rehefa nifidy anao dia matoky anao izy. Aza atao hoe za mbola kely. Rehefa mandikitsika hoe loha olona amin'ny fiangonana tokony olona efa fotsy volo. Fa za zao taloha mbola tao anatin'ny fahatanorako, tao anatin'ny fiangonanay dia voaositra loha olona tao am-piangonana. Na dia mbola zatovo ary, izy eo mbola zatovo dia voaositra. Satria manino? Hitan'Andriamanitra fa misy zavatra eny aminy. Aza manontany fanontaniana rehefa tonga aminao zany hoe ianao nosorana. Dia aza manontany hoe za ve izay izaty tenenao mihitsy. Ary rehefa nosorana izy dia niara-tonga tamin'ny ositra ny fanosorana ny baiko nomena nomena baiko izy hoe reto ny zavatra ho ataonao. Dia izao ny hamono any Jezebela sy ny firongony rehetrarehetra. Hamono ny mpaminana, ny bala sy ny fanompontsampy. Voaositra ho mpanjaka izy, fa diany daholo amin'izay ny mpanjaka, ny vonoiny daholo amin'izay hatramin'ny Jezebela rehetrarehetra. Ary tsy nijanona tamin'izany izy fa hatramin'ny fianakaviany Ahaba sy ny tandapany sy ny mpisorona sy ny mpisorona sampy rehetra atao Jezirela tamin'izany fotoana izany, ka mba amin'ny zanaka Ahaba sy tany Samaria ireny vohatra rehetra tany dia mipotehany sy mivonoiny Jehova daholo. Zany inona moa zany ny hevitra izany? Tena nanao ny asan'Andriamanitra, nanao izay nanondran'Andriamanitra azy Jehova rehefa namalala. Nanao izay nanondran'Andriamanitra ary jerinareo tsara nampiasa ny farany hitan-tsainy sy ny fahatanorany sy ny heriny mihitsy izy. Eritrereto fa misy fotoana izy modin'ny soloky, ohatran'ny hoe soloky izany modin'ny seho mpanompon'ny baly izy. Izy mpanompon'i Jehova fa modiny hiditra, modina nanao hoe mpanompon'ny baly izy dia nikarakara fety. Dia nainviteny tao daholo ny mpisorona rehetrarehetra sy ireny mpanompo amin'ny baly ireny. Nefa izy efa niomana tamin'ny miaramila manodidina. Mody nanao fanasana sakafo izy, mody manao fety zany hoe antsoina daholo tsika rehetra izay mpanompon'ny baly. Izy koa zany mba mpanompon'ny baly, fa izy mpanompon'i Jehova. Tonga tamin'ny toerana iray amin'izay mpanompon'ny baly reto dia vononiny Jehova sy ny miaramila daholo. Halleloia. Zany ny avana malala ny zarantsika ho velabelarintsika maro. Zany ny toe-po sy toe-panahy tao anatin'ny Jehova. Ary tena anisan'ny nanao izy ny asan'Andriamanitra nampanaovina azy. Tsy nataony ambany zavatra ny
nandrosoran'Andriamanitra azy. Nanjaka elaela ihany izy satria dia teo amin'ny 7 taona teo ijeo no nanjaka. Lafiratsiny kely fotsiny. Rehefa taty aoriana ijeo ilay izy ilay nafanana fo be tamin'ny asan'Andriamanitra dia lasa nivoana tsikelikely tsy ho an'Andriamanitra, tsy ho voninahitr'Andriamanitra intsony anaovany andreo fa mba hitombony laza sy hitombony hery satria dia nalaza mihitsy izy fa tena mandripandripaka. Dia lasa nazoto izay dia lasa nivoana tsikelikely izany jeo lasa tsy nanao an'izay zavatra izay ho sitrapon'Andriamanitra, ho voninahitr'Andriamanitra intsony fa nanao an'izay zavatra ho voninahitra ny anarany. Ary izay zavatra ratsy be izay ary tsy tokony atao. Izay izany ny lesona tokony raisitsika ny amin'ny fiainany jeo. Halleloia. Tahitompontsika rehetra mihina fa voafintina kely ihany ny famirapiranana tokony nataontsika tamin'ny toriteny omaly izay mety andranam-bavitsika fampirazana kadamba izay isaorana azy foana satria nafinaritra be ny toriteny omaly ity narakoto arzaka dia mahereza dia tahin'ny tompo ianao. Androany tsika hiano toriteny hafa indray. Halleloia. Hiano toriteny araka amin'ny ranam-bavitsika Angelina Diamant isika ry havana malala. Amen. Andao ary tsika tonga dia hiano an'izany toriteny izany dia vita ny toriteny ranam-bavitsika Angelina Diamant dia veriny eto mamelapelatra ny tenin'Andriamanitra. Efa lasa dia lasa ny fotoana tsy maintsy nitenenina dao izay fametipitinana rehetrarehetra izay dia tonga dia lasa avy hatrany arika. Angelina Diamant hanao ny fitenenana. Miaratsiny kely ry havana. Tahin'ny tompo hatranontsika mianakavy hiara-hay ny tenin'Andriamanitra ary sika amin'izao anio izao. Teny izay nalaina tao amin'ny bokin'ny Jakoba. Jakoba 5:5 andiny 7:12 hatramin'ny 14:12 vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Misy azo paoriana va eo aminareo? Aoka izy hivavaka. Misy faly va? Aoka izy hirafidy iarahana. Misy marary va eo aminareo? Aoka izy hapaka ny loholon'ny fiangonana ary aoka hanositra dililo azy amin'ny anaran'ny tompo ireo sady vavaka ao azy. Amen. Tenin'Andriamanitra izay atolotra antsika androany izy ity ry havana. Teny izay manontany antsika ny tompo raha misy azo paoriana va ao amintsika dia aoka hivavaka. Misy faly ve ato amintsika? Aoka hirafidy iarahana. Misy marary ve ato amintsika? Aoka hapaka ny loholon'ny fiangonana, hanositra dililo fa atao amin'ny anaran'ny tompo izany. Manontany amintsika ny tompo ary dia manome ny valim-panontaniana avy hatrany koa amintsika tsirairay avy. Zavatra tombony lehibe azontsika amin'Andriamanitra izany ry havana hoe manontany tonga dia mivaly eo ny valim-panontaniana satria raha amin'ny fiainantsika andavanandro ry havana misy marary ohatra dia hitady dokotera mbola manontany, mbola miantso maka rendez-vous, mbola miangavy mafy raha afaka mandray anay ve dokotera amin'izao fotoana izao. Fa amin'Andriamanitra ry havana, Andriamanitra indray no manontany antsika. Andriamanitra indray eto no tena manakaiky antsika fa ahoana ary Andriamanitra no manao izany satria fantatsika fa ny tompontsika dia tena tia antsika zanany na dia ao anatin'ny fahorinana, ao anatin'ny olana ary no misy eo amin'ny fiainantsika izany. Ka hitantsika ry havana fa Andriamanitra dia tena be fitiavana ary fitiavan'Andriamanitra dia tsy voafetra izy io. Zavatra angatan'Andriamanitra amintsika dia ny vavaka ary vavaka atao amin'ny finoana. Raha hitantsika amin'ny 15 dia mbola manazava an'izay hoe vavaka atao amin'ny finoana no namonjy ilay marary. Amen. Rehefa mivavaka amin'Andriamanitra izany tsika dia ataontsika ampinoana izany satria rehefa mino ny tompo isika
dia mahazo an'izay valim-bavaka izay. Tsy hoe rehefa misy olana akory tsika vao hivavaka, na hoe miandry olana izay vao andeha handohalika hivavaka ry havana, fa ilay fifandraisana ataontsika amin'Andriamanitra, izany no mila tazomintsika isan'andro isan'andro ary ataontsika maharitra. Izany fihavanana amin'Andriamanitra izany, satria Andriamanitra dia milaza amintsika mandrakariva ary manontany antsika isan'andro isan'andro ary izy, ka aza miandry ny ampatsiahivin'Andriamanitra foana tsika, na hoe adiniko indray mivavaka tandroany, na hoe sendra miandro fahoriana izay vao hivavaka ry havana, fa ninona miseho amin'ny fiainanao na fifaliana na fahoriana dia mamaly antsika ny Tompo. Enoy ny tenin'Andriamanitra ry havana ary antsoy foana izy, na amin'ny andro fahoriana ary hoy ny teniny, dia manafaka antsika izy ary hanome voninahitra azy itsika amin'izay fotoana izay. Ka miantso ny Tompo tsika, miantso ny Tompo itsika tsirairay avy, ary amin'izay dia ahatsiaro an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro itsika, ka tsy hamela antsika koa ny Tompo amin'ny fifandraisantsika maharitra amin'Andriamanitra izay. Aleloia, amen. Izay ny tenin'ny Tompo atolotra antsika tsirairay avy. Haleloia, mankasitraka indrindra mandranam-bavintsika Angelina Diamant tao anatin'izay toriteny izay noentiny tamintsika teto izay. Andriamanitra manankiram-pahasoavana ny tsotro izao hanome anao izay irin'ny fonao dia hanonitra avy zato eny izay vitanao teto androany. Mahireza hatrany ary dia mitombo sy mitombo fahasoavana, mahireza hatrany amin'ny asan'ny Tompo ranabavy Angelina Diamant. Haleloia. Ao ianao izy ilay tenin'Andriamanitra. Ao bokin'i Jakoba, Jakoba 5. Mialohan'ny hidirantsika famelabelana aloha misy vola tsy narabaiko Thierry Albenja, France Togasoa, Côte d'Aléonie efa narabaiko teo. Izay ihany angamba mbola tsy nisy vaovao niditra akory teo tsy narabaina. Lovely efa noteneniko teo, tonga soa daholo. Saotra ranabavy Angelina dia misaotra anareo koa mankasitraka azy fa mampahery azy ny fankasitrahana avy aminareo. Hoy ny ten'Andriamanitra any amin'ny bokin'i Jakoba 5:17-20. Amin'ny Jesosy misy azo pahoriana ao aminareo aoka izy hivavaka. Misy azo pahoriana va ao aminareo aoka izy hivavaka. Misy faly va aoka izy hira fiderana. Misy marary va ao aminareo aoka izy hapaka ny lolo ny fiangonana. Aleoka hanositra dililo azy amin'ny anaran'ny Tompo ireo sady hivavaka eo aminy. Ary fivavaky ny finoana dia hamonjy ilay marary, fa ny Tompo hanangana azy ary raha nanota izy dia avelany helony. Aleloia. Ny avy tonga hatramin'ny 5:20. Hoy ny tenin'Andriamanitra, misy azo pahoriana va eo aminareo aoka izy hivavaka. Misy faly va aoka izy hira fidirana. Misy olona karazany roa zany, misy tranga anankiroa samihafa miavaka tsara zany eto anontanian'Andriamanitra. Tsy manao safy be mantsy n'Andriamanitra hoe misy ohatr'izany mantsy tsika indraindray. Nareo efa niona tamin'ny nampalompon'Andriamanitra ohatr'izay. Tsy manady aja ohatry ny azo zany olako tsisy olana zany ndray vavaka fotsiny tsika fa tsisy zavatra tsy hain'i Jesosy. Inona ny problème? Ninona problemanao andao fotsiny tsika hivavaka. Tsisy fotoana hitantarana ilay problème dia détail andry zao nge zavatra manza dia ohatr'izao. Tsisy olana zany, tsy raha tsika zany. Vavaka fotsiny tsika. Eto dia lazain'Andriamanitra zavatra anankiroa samihafa mihitsy ny zavatra ny tranga misy. Ny voalohany, raha azo pahoriana ianao. Anankitelo mihitsy ary. Ndray azo pahoriana, azo lazaina daholo izany azo pahoriana izany hoe anaty problème, anaty olana, anaty alahelo. Ny faharoa, faly. Ary ny fahatelo, raha marary. Rehefa mandalo olana tsika anaty olana dia anaty fahoriana tsika. Anaty alahelo,
anatina fahatsopanantenana anaty ninona zany zavatra tsy mety amin'ny fiainantsika, tojo olanitsika, tojo fanenjehantsika, very fananana isika, maty antoka isika, nylozan'olona isika, nisy fahampitehana teo amin'ny fiainantsika, nisy zavatra very, mety tsy manan-kohanina, mety marary mbola tsy resantsika fa marary resantsika amin'ny fahatelo. Inona avy zavatra hitretinao amin'izany hoe fahoriana? Fahoriana, ka anaty fahoriana koa eto amintsika zao misy olona tratrany mandalo fahoriana. Anatiny daholo misy azo fahoriana fa eo aminareo. Raha misy azo fahoriana aminareo, ankizy vavaka. Ary hoe tsy afaka mifangaro, tsy afaka mifamadihana. Raha ohatra kosa misy faly afam-panadinana, nahazo promotion any asa, nalafo zavatra amidy, sitrana tamin'ny aretina. Inona avy ny fifaliana mba efa mba zavatra ny ainanao, tsapanao ny ainanao? Vita mariazy, endrikendrehan'ny olona dia miakatra fitsarana, zany zao fahoriana. Miakatra fitsarana fahoriana, nandresy tamin'ny fitsarana fifaliana, nisy nanome cadeau fifaliana. Alleloia, fifaliana daholo zany. Raha ohatra indray ozy ny ten'Andriamanitra ka raha faly ianao dia ndana mihira fiderana. Indray zany mivavaka, indray mihira fiderana. Ilay mihira fiderana, tena mihira fiderana, fanandratana an'Andriamanitra, misaotra sy midera an'Andriamanitra. Mariako aloha nahazo sasakely, afaka fanadinana, nahita asa, nahazo promotion, lasa tia andafy, nahazo visa dia tonga aty Eropa. Tsara be ke zany, tsara any andafy fotsiny. Misy azo fahoriana fa eo aminareo ankizy vavaka. Ary raha misy faly, ankizy hira fiderana. Fa tsy hoe raha azo fahoriana dia ndana mihira fiderana. Mariako tsara ny hira fiderana ry Paoly sy Silasy. Fa ny hira fiderana nataon'ny Paoly sy Silasy tsy ho frera ohatra, na hoe fa hira fiderana daholo ny ravina na hira miantso an'Andriamanitra. Ohatra zao ireny hira hoe tompo ô etseo ny herinao, reny zao hira fiderana, miantso ny herin'Andriamanitra hiasa sy hilatsaka. Ny Salamo 150:zato dia milaza hoe miderany Jehova fa tsara izy. Eo akitsika aloha hoe fa zavaiko eto foana moa fa mbola zavaiko amintsika ihany koa androany satria fotoanan'izao anisany mahafinaritra mantsy ny tory an'ity Salamo 50:zato ity. Efa hainareo tsy anjery izy ity raha zavaiko ho an'ny olona vaovao no venako hanazavana an'ilay izy. Hoy Salamo 50:zato amin'ny 2:2, hoy ny ten'Andriamanitra: miderazy no ny asan'ny lehibe, miderazy no ny habean'ny voninahiny. Ilay miderazy no ny asan'ny lehibe io, ilay hoe izay faly mira fiderana. Satria fa nazavaiko anareo fa reo hoe midera azy no ny asan'ny lehibe sy midera azy no ny habean'ny voninahiny, dia amin'ny teny gasy izy ohatry mitovy. Fa raha amin'ny teny anglisy ireo dia tena samy hafa, miavaka tsara mihitsy. Ny atao hoe miderazy no ny asan'ny lehibe, praise, ary miderazy no ny habean'ny voninahiny, worship. Izany hoe miderazy no ny asan'ny lehibe dia ny zavatra mipoaka be tamin'ny fiainanao dia le miderazy io, le mindala mihira fiderana. Fa le miderazy no ny habean'ny voninahiny indray na dia nisy zavatra io tena hoe misaora amin'ny zavatra rehetra. Fa zany ny sitrapon'Andriamanitra ho anareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Izany hoe misaora na dia maty aza ny zanaky Davida, mbola tonga teo amin'ny tempoly any izy, nisaotra sy nikohaka teo anatrehan'Andriamanitra, fa tsy hoe nideran'Andriamanitra hoe tena alleloia fa maty ny zanako, tsy izay le izy. Zay zany le zavatra tiany tenany hoe tsy akory tsika tsy hisaotra an'Andriamanitra. Le mandeha mivavaka zany hoe azo fahoriana, tsy akory tsy andeha hisaotra an'Andriamanitra.
ary le hoe midera le voalaza fanondroany a le any amin'ny Jakoba teo tsy hoe akory hoe misy azo fahoriana avy aminareo ankizy ivavaka de le mivavaka izy zany tena hitarylao be tsy midera mihitsy midera ihany izy fa tena mivavaka etiko anazavana anao kokoa tantara faharoa nge tsika hijery tantara faharoa toko 7 andininy 12 zao zany le mivavaka raha azo fahoriana zany ianao hoy ny ten'Andriamanitra tantara faharoa toko 7 andininy 12 ary no ny azo fahoriana mafy izy vao ny fona tamin'i Jehovah Andriamanina sady nanery tena indrindra tena atrehan'Andriamanitry ny razana ka nivavaka taminy ary Jehovah nanaiky ka neny ny fifonany dia napody azo any Jerosalema ho any amin'ny fanjakany ka dia fantatry manasefa Jehovah no Andriamanitra ahoana hoe le mivavaka rehefa azo fahoriana ny fona dia nanery tena indrindra tena mivavaka taminy ary raha mbola tsy ampy anao zany dia ity mbola misy any amin'ny salamy fa 2:7 hoy salamy fa 2:7 salamy 142 andininy fa 1:7 masikila nataon'ny Davida tamin'izy tao anaty lavaka fivavahana any fivavahany olona anaty lavaka mihitsy zany ty raha misy azo fahoriana raha misy ratsaka anaty lavaka ny fiainana zao ny tsara ataonao ny feoko no hitarainako amin'i Jehovah ny feoko ny fonako amin'izao tsy feo an'olona ny ilainao fa ny feo anao mihitsy inge le izy hoe misy azo fahoriana andana mivavaka tsara ny mangatavavaka fa tandremanao ka mangatavavaka amin'olona fenao tsy mivavaka ary misy olona zatra mangatavavaka fa izy tsy mivavaka fa ozy izy Davida za raha nambavy namanao aky Getsemane azafady akiavitra fa tsy feo an'linany angataka ao anahy androany ozy Davida fa feoko ny feoko nitarainako amin'i Jehovah ny feoko ny fonako amin'i Jehovah loharako eo anatrehan'ny fitarainako ambarako eo anatrehan'ny fahoriako loharana zany nge le mivavaka tena loharanao mihitsy ny ao anatinao loharanao mihitsy ny fitarainanao hoe Jehovah mpampianatra tsy mampanina ve raha maty zay tena avy anatin'ny petera mihitsy nangata tena ho faty Jesosy tsy mampanina ve raha ho faty zay taitra Jesosy loharako eo anatrehany fitarainako ambarako eo anatrehany fahoriako raha misy azo fahoriana dana mivavaka ambarao amin'Andriamanitra ny fahoriana aza manandrarary avana fiteniny mahamako foana zany nareo zany ozy izy manandrarà hoe raha pitso anao fanadinina dia androanynao matoritory sy mandeha mivokavoaka mitsangatsangana miaraka amin'ny olona ary zay ny problèmen'ny olona ny olona tsy manavaka tsara n'irety teny reto ny tenin'Andriamanitra dia ny teny tsara mihitsy ao amin'ny Jakoba hoe raha misy azo fahoriana dana mivavaka ary raha misy faly ankizy mira fiderana nre misy olona azo fahoriana lasa izy mira fiderana miaraka amin'ny olona efa faly misy olona ohatr' zany izy mbola anaty problème fa hoaise te hijery spectacle ary efa misy problème tena teneko anao misy olona rere mandray hoe rehefa mandeha mijery spectacle évangélika dia mivavaka samy hafa zany ny mivavaka tena manana fifandraisana amin'Andriamanitra mihitsy ianao araka le teny teo hoe loharako ao am-poko so dia ianao tena mba te hanana fifandraisana amin'Andriamanitra fa andeha hijery spectacle évangélika ako dia ny olona ny tena midera zivira mbola tsy zay aloha ianao reo olona reo faly izy dia maninona mirafira fiderana izy ary misy olona tsy mahazaka mihitsy mahita olona lefa mira anaty faly dia anaty irafiderana lasa izy miaraka amin'ireny tadidio fa ny plasinao mbola ty an'ilay misy azo fahoriana aloha misy fotoana ny fiainantsika ohatr' zany eo amin'ilay fotoana azo fahoriana anao ndana aloha mivavaka ary ndana ianao reny mivavaka ndana mitady an'Andriamanitra fa Davida tanaty lavaka mitady an'Andriamanitra mbola tsy nade nira fiderana izy aloha satria mbola tsy faly izy aloha fa mbola miady izy hitanao zany Davida nandiny fa tonga teo Jerosalema ny fiara fanekena zany ny ateo faly misy fotoana ianao raha mbola anatin'ilay fahoriana ndana aloha mivavaka
aza manenjika ny fiainan'ny olona efa faly aloha ianao fa io samy manana ny fotoanany avy ny olona. Androany ianao aloha mbola anaty fahoriana. Androany aloha ianao mbola anaty fahoriana. Mandana aloha mivavaka. Mandana aloha. Hoy izy ny Salamo 9:20, andininy 9. Mahafinaritra ty teny ty. Salamo 9:20, andininy 9. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra manao hoe fo ny azo pahoriana dia ny antso an Jehovah. Eny, Andriamanitra no hitarainao, ny hainy feoko tao an-tempolony izy, ary fitarainako tonga teo anatrehany dia efa tonga teo an-tsofany. Izy any Jehovah henanao any amin'ny spectacle. Na dia hoy zareo hoe evangelika, hoy izy ireny teny teo hoe ohatra izany hoy izy teo. Ohatra izany ny nambinintsota aloha izany, dia rehefa mandeha mijery spectacle dia izay ilay mivavaka. Tsy izany. Tady teo ny Salamo 50. Haintsika tsy enjery kosa angamba izany Salamo 50. Ao izay tenin'Andriamanitra. Atsoy aho hozy izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny andro fahoriana dia hamonjy anao dia hanome voninahitra ahy ianao. Izany hoe dikan'izany dia izao ao anatin'ny fahoriana ianao atsoy Andriamanitra ao anatin'ny fahoriana. Atsoy amin'ny andro fahoriana dia hiainao. Ary rehefa hiainao anao hamonjy anao dia hanome voninahitra ahy ianao. Fa satria maninona ny hanome voninahitra? Satria nahita voninahitra Andriamanitra. Eo amin'ilay hanome voninahitra mitonga io atsoy amin'ny andro fahoriana dia hamonjy anao avy eo amin'izay ianao aniny tsy maintsy tonga eo amin'ilay faly ianao dia andeha hira fiderana. Io nge ilay izy. Vaza fangaro. Ary aza mijery ny olona ianao hoe ny olona efa faly daholo. Zareo ireny lasa misy fotoana ohatr'izany. Ny olona efa lasa vakansa, mandeha vakansa tahin'ny tompo, ianao mbola anaty ady. Tsy maninona izany. Tsy tian'Andriamanitra ianao fa ny olona tian'Andriamanitra. Fa izao mbola eo fotsiny aloha ny plasinao androany. Ilay olona efa faly dia mira salama. Ianao azo pahoriana, ndana aloha mivavaka. Ilaina nge manana fifandraisana. Voaingantsika ny tolomomba ny tany efitra. Fa izany nge misy iran'ny mpirarija Rasolondraibe izay manao hoe meo fitsapana, meo fisedrana. Mba ho tonga amin'ny fotorotoro izy mba ahitako hoe aiza aloha zakako ty. Zangiry avana miteny anao fa anisan'ny ao anatin'ny saosin'Andriamanitra daholo izany mahasakafo matsiro an'ity fanompony ity. Misy fotoantsika mandalo an'izany. Eo tsika ilay mandeha mitady an'i Jehova. Diso ianao raha kristianina dia manana eritreritra ny azo hoe fifaliana izany foana ny fiainao. Misy fotoantsika azo pahoriana dia mivavaka alohantsika. Aza fangaro. Aleluia. Aza fangaro. Fa io tsy maintsy misy ny fotoana andalovanao an'io hoe mandalo fahoriana dia mitady an'i Jehova. Fa tsy maintsy misy koa. Aleluia. Tsy maintsy ho avy koa ilay fotoana. Aleluia. Andeha hiranao hira fiderana ary salamo be dia be mihitsy ny hira fiderananao amin'izany fotoana izany. Misy olona izay mpiara-mivavaka. Tena marina izany tena mampiony izany. Izany zao anisan'ny joroana vavolombelona aminareo. Tena hoe ny olona lasa daholo na dia vakansa, izay na sakafo hohanina aza tsy misy. Miafy ny olona. Misy tantarako anareo tantara tena niainany ity olona fantatro. Misy olona tokantrano anankiroa zareo. Tokantrano anankiroa samy tena niarana mivavaka, niarana nanompo an'Andriamanitra fa tena resy tamin'ny fiainana. Dia avy eo tonga amin'izay dia niditra tamin'ny fiangonana niarana mivavaka taminay izy tamin'izany fotoana. Dia izao amin'izay niara-niainga zéro izany zareo. Fa ireo miara-miainga zéro ireo tsy mitovy ny fomba fitadiavana an'Andriamanitra. Raha azo pahoriana mandeha mivavaka, mandala mivavaka, tsy mitovy ilay fandehanana mivavaka io. Samy nanana ny fandrosoany ara-plasiny etaentany ireo olona ireo. Dia ilay tokantrano anankiray nanomboka nitahiny tompo aloha be. Fa teo dia nanomboka nisy fitahin'Andriamanitra. Ilay iray mbola taraiky. Dia inona ny problème moa izy nareo? Lasa nisy ady teo amin'izareo satria ilay olona ilay anankiray ilay tokantrano ilay mbola tsy mety nitahiny tompo, mbola tsy nitahiny tompo izany ohatry ny nanomboka nisy ohatry ny famanenana ohatra hoe nametsina an'Andriamanitra sady manomboka milamila vaniny kely amin'ilay lalazana bavy hafa hoe
ohatra efa ninona ny miarany aika ninona tsy miara-tafavoaka tsy mitombona mihitsy za miara-miditra dia miara-tafavoaka zany io arakaraky ny etaetanao io tsy hoe miara-manomboka mivavaka androany zao mety misy olona anankiroa samy manomboka misy problème ao anaty fahoriana androany dia tonga aminy mihitsy ny teny hoe raha misy azo fahoriana aoka izy hivavaka andeha hivavaka misy olona karazany roa zao mety tonga eto androany samy mivesatra problème fa tsy voatery hitovy ny fotoana tafavoahana problème ny anankiray mety efa andeha raha misy faly ny ten'Andriamanitra dana mila fidirana le anankiray mety afaka 3 volana 2 volana efa tonga eo amin'le raha izay faly aoka izy hira fidirana le ray mbola misy azo fahoriana mbola mandeha mivavaka tsy voatery hitovy mihitsy tsy mitovy mihitsy fa samy manana n'etaetany raha ianao manana olona androany ataovy zay atonga anao ianao no hira fidirana voalohany io fa tena lasa hita mavesatra ho an'le tokantrano efa nitahiny tompo amin'izay le tokantrano anankiray mbola tarehy satria lasa na mijovavolombelona tsy ataony intsony eo am-piangonana satria vao mijovavolombelona dia tratra ny esoeso teniny rehefa tena tafavoaka enina tsara fitsina vavolombelona tafidinareo tareo le ohatr'izay dia lasa hita mavesatra le izy za miteny anao androany raha manao an'izany ianao dia ohatra miady amin'Andriamanitra amin'Andriamanitra nge manome Andriamanitra nge nitaraina antsika ny fona dia nanery tena tamin'i Jehova dia ny eny Jehova dia tonga dia novaliany raha mbola voanjo aloha ianao androany mbola anaty fahoriana alao ny olona inona pizza ifalio izy raha manana an'izay ifalio izy raha tonga amin'izay toerana izay fa ianao nge tsy maintsy ho tonga amin'izay raha ohatra ianao tonga dia tena mandoatra ny ao anatinao loharaka eo anatrehako izy ianao ny fitarainako loharaka eo anatrehany ny fitarainako fa iza loatra zao Andriamanitra tsonao zao tsy ho tonga amin'izany mihitsy ianao hoe zay faly aoka izy hira fiderana ianao nge tsy maintsy ho tonga amin'izany misy lalana ry havana tsy maintsy alovatsika fa ianao aza taitra amin'ny olona efa tonga amin'ny hoe zay faly aoka izy hira fiderana io aloha mbola plasinao dia davo Andriamanitra aza velo fikiro alleloia ary miverena amin'Andriamanitra ozy izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny bokyny Osea hoy izy bokyny Osea toko 4:1 andeha hiverina ho amin'i Jehova sika fa izy mamira firy ary izy ihany koa manasitransika izy no namely izy koa ny ameny firytsika raha afaka androandro dia velominy indray isika ary amin'ny andro fahatelo dia atsangany ho velona eo anatrehany isika inona moa ny dikan'izany miditra eo amin'Andriamanitra ianao mandeha mivavaka ianao zao ny tadidio tonga dia misy antsika ataon'Andriamanitra aloha afaka androandro dia velona aloha fa mbola tsy mihetsika alleloia fa zao mivavaha ihany fa amin'ny andro fahatelo dia atsangana ho velona raha misy zany hoe maty le olona maty ny fiainany maty ny fidiram-bolany matiny dia mivavaka dia nietsika voalohany velona aloha fa mbola tsy mihetsika manomboka mety manomboka misy zavatra manomboka misy tara-pahazavana efa manomboka miratra ny masina dia nilany ary efa manomboka miaina fa mbola tsy mitsangana fotsiny mitsangana avy eo afaka amin'ny andro fahatelo dia hitsangana ho velona eo anatrehany eo amin'izay le voalaza ny tenin'Andriamanitra raha misy faly aoka izy hira fiderana aizanao ny hira fiderana eo anatrehany Jehova tonga ianao miaraka amin'ny fijoroana vavolombelona tonga ianao miaraka amin'ny orakora-pifaliana aleloia sy amainina ho an'Andriamanitra satria nanao zava-dehibe tamin'ny fiainanao izy ry havana malala andaosika hivavaka andaosika tena andoika misy tenin'Andriamanitra koa jereko teo tamin'ny bokyny Mika misy teny mahafinaritra be ty tiako zaraina aminareo andininy fadimy Mika toko 4:5 fa ny firenena rehetra samy mandeha amin'ny anaran'ny Andriamaniny avy fa isika kosa andeha amin'ny anaran'ny Jehova Andriamanitsika mandrakizay tory misy problème mampanompo sampy makany amin'ny sampy izy misy problème mampanompo zazavavindrano makany amin'ny zazavavindrano izy misy problème mampivavaka amin'ny ranonao masinina eo amin'ny ranonao masinina izy fa ianao na inona problème
mijanona amin'ny Jehovahandriamanitra, mandehana amin'ny anaran'ny Jehovahandriamanitra mandrakizay doria eo koa ianao nitsangana. Raha ny amin'ny sampy ianao ny hitavalo mavaka tsy afaka hitsangana anatrehan'i Jehovah mihitsy ianao ira fiderana satria faly. Anaty fahoriana zany tsika ao amin'ny Jehovah tsika ny hitaraina. Ka iny tompontsika ao amin'ny Jehovah tsika ny faly. Aleloia. Ary zao no tadidio. Manova tahaka an'i Jesosy ianao. Jesosy anjerana tsara neny Jesosy ny ira fiderana alefa mialohan'ny ady. Matetiky fahinana amby roapolo andiny fatelopolo ary rehefa ny ira fiderana izy dia niakatra nakany amin'ny tendrombohitra Oliva. Neny Jesosy ny hafa indrindra. Tsika rehefa azo fahoriana dia mivavaka aloha, dia mandoatra ny ao am-po aloha, dia mitady an'Andriamanitra, dia miverina amin'Andriamanitra aloha, dia Jesosy efa ao amin'Andriamanitra foana. Jesosy andeha hiatrika ny Getsemane fiderana no nanombohany azy. Fantany fa rehefa izy tsy afaka ira fiderana intsony. Problème nge ny iainan'i Jesosy rehefa avy eo. Hoy Jesosy ny avanceko na famadihana zay faly ao kira fiderana ary zay azo pahoriana ndana bavaka rehefa avy izy azo pahoriana. Milohan'ny atrehana ny Getsemane ny tendrombohitra Oliva dia nira fiderana Jesosy. Zany no mahatonga an'i Jesosy tena nandresy problème tamin'ny fomba tsy takatry ny saina. Halleloia. Misy ten'Andriamanitra mampahirezoko anao koa ty. Vita zay ny ira fiderana aloha Jesosy. Zay faly aoka izy ira fiderana. Dia to dia faly Jesosy andeha hanao sitrapon'Andriamanitra mantsy izy io. Fa avy eo amin'izay tany amin'ny Luka 4:24-30 ary fadiran'ovana izy eo ilay fahoriana ka dia nivavaka mafimafy kokoa ary ny dininy dia taka ny raha mipotrapotraka tamin'ny tany. Arakaraky ny habetsaky ny problème an Jesosy zany, araky ny habetsabetsaky ny nahafadiran'ovana azy vao meny mivavaka mafimafy kokoa izy. Zany koa fomba anankiray zany fateneniko anao. Zany nahatonga Jesosy tonga dia reso fahafatesana azy ny resy, fahafatesana ny resiny tamin'izany. Ka za te teny aminao androany, hoy ny ten'Andriamanitra rehefa misy azo pahoriana va eo aminareo? Aoka izy hivavaka. Ary zao raha misy marary va? Andraso misy faly va? Aoka izy ira fiderana. Raha faly ianao zao mira fiderana. Io mira fiderana io adinitsika. Ny tena tiantsika rehefa ilay manaty problème dia ilay mitaraina amin'Andriamanitra. Iny tsika mahery vaika be. Fa rehefa tonga koa ilay mba hoe faly dia tsy mira fiderantsika fa lasitsika tonga dia manao TikTok aingantsika hoe tena nety be ny natao. Tsy ry abako. Androany za te hiteny aminao hoe io toerana io alovantsika rehetrarehetra io. Matoa Andriamanitra miteny hoe raha misy azo pahoriana, possible azo pahoriana ny olona. Fa ny vahaolana amin'izany efa misy. Ndana mivavaka. Raha mivavaka ianao ho avy Jehovah. Amin'ny andro fahoriana mihitsy ny tokony antsoina ny Jehovah. Fa amin'ny andro fifaliana, firana fiderana. Firana salamy fiderana. Misy salamy fitaraina anao amin'ny Davida ao. Misy salamy fiakaranao rehefa handalo ady. Fa misy salamy fideranao. Masikila. Ilay fideran'Andriamanitra. Hotahiny tompany antsika rehetrarehetra matoky favorinao izay afatra izay. Aza adino ilay tany amin'ny tantara faharoa teo ilay mivavaka tantara faharoa averiko farany. Tantara faharoa toko 13 andiny faharoa ambin'ny folo sy 17 dia izao hoe raha roa ny azo pahoriana mafy izy dia nifona tamin'i Jehovah Andriamanitra sady nanery tena indrindra. Aleluia. Amen. Raha azo pahoriana ianao aza kivy mivavaka atao hivavaka. Andao tena hivavaka ary andao tena metraka ny adintsika sy ny fiainantsika eo ampelantanan'Andriamanitra. Fa vitan'Andriamanitra io. Vitan'i Jehovah Andriamanitra io ravako malalaka. Hotahiny tompo ary tsika rehetrarehetra. Tapitra ny toriteny.
tsy dia hidirantsika lalantsony le raha marary a dia aoka hiampiantsony olona aoriana zany hidirantsika efa tapitra ny fotoanantsika efa tonony izay a raha marary dia mangalala olona dia ametra tanana dia sitrany alleloia io ny kantoko radio radio raha misy amintsika maniry izara-pahatsapana inona nakasika anao tamin'ny zavatra voateny androany dia meko anao sady ny fitenena afaka miantso ianao afaka manao appel ianao a miditra mizara-pahatsapana fitininao anatin'ny fotoana fohy tsy ataonao lava be dia miantso ana messenger ianao radio radio a dia ampidiriko ny vatana ianao dia asiako sarinao raha misy sarinao ato mbola tsisy sarinao dia tsy asiako sarinao ndao ary izy ary niditra voalohany a izara-pahatsapana amin'ity androany ity a tonga dia ampandrosoantsika izy a alleloia alleloia ndao asiana sary misy appelany $100 fa tonga dia tapaka fa ampidiriko $100 rehefa avy eo fa zao aloha andolo ampidiritsika raha latojo alleloia inona ary no azony tojo zaraina aminay androany a antojo ny fitenena inona nakasika anao a tamin'ity androany ity Jesosy tsika rehetra ny mankasitraka be dia be anareo manavaka amin'ny toriteny fa nampahe sady nakasika no mampianatra ihany koa ary tena nakasika anao sady mitondra lesona koa le hoe misy olona rehefa mahita ny olona izy ohatra hoe le anankiroa teo izany hoe olona anankiroa niara-ny vavaka dia indray a efa nanomboka ny tahin'Andriamanitra dia lasa nialina izy lasa somary nanao esiosy teny sy ny sisa hoe ahoana anie tsy tahin'Andriamanitra tena mampianatra tsy voatery tsy maintsy hitovy ny fitahin'Andriamanitra fitantanan'Andriamanitra koa samy hafa eo koa ny etaeta koa mbola samy hafa hoe le olona anankiray zany azo antoka fa tena nanana ny etaeta kokoa mivavaka kokoa dia ny olona ohatran'izany a dia tahin'Andriamanitra kokoa halleloia dia tena voamaina hanosika mikady an'Andriamanitra bebe kokoa mo aka ny toe-pon'ny anankiray koa tsy aka ny toe-pon'ny anankiray no zany fa tsy hanaraka ny toe-pon'ny anankiray hoe fianarana hoe rehefa misy tahin'Andriamanitra koa na dia samy mitovy problema anao samy narary a indray sitrana ianao mbola tsy sitrana dia tsy menomenona ny solution fa mbola miverina indray a mivavaka alleloia dia izay nakadika anahy dia tainy Jesosy taholy halleloia mankasitraka indrindra anao a zany tojo a tamin'ny fizarana fahatsapana Andriamanitra manankaream-pahasoavana malifity mitombositra dia mitomboa fahasoavana hatrany hatrany halleloia amen mbola misy zara-pahatsapana maromaro izy ny ao a misaotra nareo sahady misaotra meloa ndao rehefa mpandrotsika indray nanambavitsika $100 inona ary ny azo $100 zaraina androany anao ny fitenenana Ietiny Jesosy pastera dia tandrosintsika rehetrarehetra mankasitraka ny pastera sy rahavavy io fa tena mampahery be mihitsy ny toriteny ny tena nakasika androany tena nazava be mihitsy a ny amin'ny fahoriana sy amin'ny fiteranan'Andriamanitra atsika raha ao anatin'ny fahoriana tokony ataontsika zegny hoe mivavaka manetry tena mifoana eo anatrehan'Andriamanitra rehefa azontsika amin'izay valim-bavaka eo amin'izay antsika mihina fiderana mideran'Andriamanitra mandeha dinga zegny le izy a mivavaka aloha zay vao manao fiderana raha anaty fahoriana dia hoe mivavaka rehefa mandray valim-bavaka dia mihira fiderana ho an'Andriamanitra dia izay no tena nakasika dia mankasitraka nareo mianadahy pastera Jesosy malifity halleloia mahafinaritra be fizarana fahatsapana saotra betsaka $100 tahiny Jesosy ianao dia tombositra dia mitombo fahasoavana hatrany a dia mahereza foana amin'ny asan'ny tombo halleloia mbola ao ihany nareo a mbola misy zara-pahatsapana hafa halleloia isaorana Jesosy dao ary ampandrosoantsika indray ary a ny raha nabavitsika le faly be teo fa natratra fandaharana halleloia izy ary zany ozy nareo izy ary le faly be teo izy fa natratra fandaharana raha nabavy Rodriguez tahiny Jesosy raha nabavy Angolirina inona ary ny azonao zaraina androany ianao ny fitenenana tsy maheno nga ohatra tsy maheno anao zay raha nabavy Angolirina Jesosy zay vao maheno dia mankasitraka indrindra pastera nanome fitenenana dia manona fahitana Jesosy ho rehetra dia mankasitraka toriteny tsy ampianary hoe ndraindraiky misy olona
hoe bisikotaka ilay vary. Tapatapaka be mihitsy ianao a, sao dia mikisaka kelakakaiky ny wifi fa Mandeha tapaka be mihitsy ny teninao. Olona any ihany. Tapaka moa ny connexion, ratsiratsy ny connexion dia tapaka ilay izy a, ilana tsiny indrindra anoranabavy a Aingonirina Rodriguez fa tapaka ny appel-anao a, tapaka ilay izy noho ny connexion izay ratsy. Alléluia. Zao tsika mbola ampiditra olona hafa indray tsika aloha asiana sary sa ahoana hoy ianareo. Alléluia. Asitsika sary a. Tany tompondray ary zandry ainy e, inona ary a madamy ainy, inona ary no azonao zarena indray androany a, inona no nakasika anao tanatin'ny toriteny. Hainto pastera dia hainto tsika rehetrarehetra mankasitraka pastera nanome fitenenana dia mankasitraka anareo mianadato amin'ny toriteny mampahery be mihitsy. Indray ny voalaiko androany dia hoe tena miteny amintsika Andriamanitra hoe fiainana ny vavaka na inona zavatra andalovantsika na fahoriana na fifaliana dia vavaka tena atao fiainana foana isanandro. Mankasitraka antsika rehetra mihitsy. Alléluia. Mankasitraka indrindra andranabaviaintsika tanatin'izay fizarana fahatsapana izay. Vavaka ny tena zava-dehibe. Andriamanitra malifidianao a, mitombo ositra hatrany dia mitombo fahasoavana zandriaina. Alléluia. Amen. Ndao tsika mbola jery ampiditra olona iray hafa. Alléluia. Ndao ampiditra olona iray hafa indray tsika. Zandry mami, inona ny azonao zaraina androany ianao ny fitenenana? Tanindreo pastera mankasitraka anareo mianadato fanafilavitra be ny toriteny sady mampahery. Ny tena nakasika teny toritory tamin'ny $100. Taloha tsy fantatra hoe misy fotoana tena mandalo misy fahoriana, mandalo fifaliana, fa rehefa tsy fahoriana iny dia mihazakazaka mandeha amin'ny mijeran'Andriamanitra nefa tokony any moa ilay izy indraindray tena tsy azon-tena mihitsy mihery tsy mahazery mihitsy. Fa fantatry manomboka androany rehefa anatin'ny fahoriana dia mitaraina amin'Andriamanitra mivavaka dia vao misy fifaliana izay mijeran'Andriamanitra. Tena mankasitraka pastera fa amin'izay azo tsara n'ilay izy manomboka androany rehefa faly dia manaraka an'Andriamanitra, manome voninahitsin'Andriamanitra rehefa fahoriana dia mivavaka. Mankasitraka pastera asa izy. Alléluia be mihitsy a, mankasitraka ranabavy mami tamin'izany fizarana fahatsapana. Nandray lesontsika androany dia ho ampiaritsika izany. Alléluia. Iza ary no mbola ao, izay daholo ny nizara fahatsapana. Isaorana anareo rehetrarehetra izay nandray fahatsapana, nizara fahatsapana. Andriamanitra manankiram-pahasoavana malifitia anareo tsirairay avy. Dia tahin'ny tompo maharetatra amin'ny farany isika rehetrarehetra. Eny ary havana. Izay ny fotoanantsika androany. No hira anankiray tsika dia hiditra avy hatrany amin'ny vavaka hamaranantsika ny fotoana. Raha izay ary ny zavatra rehetra rehentsika androany, inona ary ny hira tokony mba mifanaraka amin'izany? Nareo mba mifidy hira anankiray indray aloha fa reraka mitady hira. Tsy reraka fa mahita hira raha alefa fa nareo androany mba efa nareo zao resaka mifidy hira rehefa vita ny toriteny. Inona ary ny hira hitanareo fanaraka amin'izany toriteny izany dia ho alefantsika. Izay manoratra hira voalohany io ka mifanaraka amin'ny toriteny no anotaontsika androany. Hiara hivavaka isika. Izay zao azo atao ihany koa. Fa izao asiana soa anankiroa raha ohatra misy. Henika izaho mahalala. Andao mba jerena izany hira izany tototra fa ilay hiara hivavaka isika efa ataontsika matetika foana. Aleo mijery hira hafa indray tsika aloha raha mba mety miala tsiny amin'ny tojo. Fa tsara ilay hoe hiara hivavaka isika fa io zao misy proposition-na hira hafa dia aleo asiana hira hafa vaovao ihany raha mety. Ahoana hoe ilay izy ry
henika izao mahalalany henika misy an'izany tsy fantatra izany izy izany. Dia ataontsika izay izy izay. Dia ataontsika izay izy efa tsara izany izy izany. Alleloia. Izay izy izay misaotra ny $100 miala tsiny amin'ny tojo a. Aleo io ny ataontsika fa ilay hariva afaka an'ilay izy efa mba matetika be mihitsy ny ataontsika. Izany a mamelahana tojo fa na dia nanolotra voalohany ary ianao dia ny $100 no alefantsika. Amen. Avary, mino finaritra toray antsika rehetra. Misaotra betsaka ny $100 na nanotra ny tiry ity dia ataontsika ary ilay hira dia miara-mira. Mino fa mira kosa $100 any a dia mino finaritra antsika dia hifafantsika ao aorianan'izay. Someone
Marina Jesosy malalo. Sotra manokana andranambavy Sandolava tena tsara be ilay hira, tena mety be tamin'ny toriteny tokoa, tena voninahitra n'Andriamanitra. Sotranao izay Jesosy tamin'ity fotoanandroany ity, misaotra makasitraka midera sy makalaza ny anaranao fa tena tsara ianao Andriamanitra. Misaotranao izay Jehovah Andriamanitra satria tanteraka teto ny fotoana totosa soamatsara ary tsy tapaka noho ny fahasoavanao sy ny famindraponao. Eny Jehovah Andriamanitra mazava aminay tokoa androany, mazava aminay Jesosy ny tokony ataonay fa raha mandalo fahoriana izay dia tokony hivavaka. Ary raha faly izay dia tokony hira fiderana. Eny Jesosy malalo, tsy tsahatry ny hira fiderana eto izay rehefa tahinao ary hitady anao anatin'ny fahoriana amin'ny andro fahoriana. Dia io izany teny izany mba tsy ho very maina fa mangataka Jesosy hoe ny rano maina ny andrakofanay izany toriteny izany isaky ny litera anankiray dia nrakofana ny rano ka tsisy azony dia volotsoahana ty anatin'ny fony reto olona ireto intsony izany fa amoa avy zato eny arivo tsy manam-pataperana aty anatin'ny tsirairay avy hiboiboika ho loha rano ho fiainana mandrakizay. Misaotra Jesosy malala. Dia laza saotra sy voninahitra ny eo anao hatramin'izay dia mandrakizay misy saotra Jesosy eo. Amen. Hivavaka isika amin'izao fotoana izao ampandrosikana vavisika Andoandry hivavaka ho an'ny firenena. Araka hivavakatsika toy. Jehovah Andriamanitra tsara indrindra, mbola misaotra sy midera ary mankasitraka ny anaranao mahery-indray izay Jehovah Andriamanitra fa tena hoe mbola naheno sy nandray ny afatrao lehibe tamin'ity anio ity. Saotra Tompo malala fa tena hoe tsy nataonao diso anjara izay manoloana ny afatra sy ny fitiavanao ho anay tsirairay avy. Fa samy nandray izay tandrifinay tsirairay avy izay tamin'ity anio ity Jehovah malala. Saotra Tompo fa tsara indrindra ianao. Araka ny teny izay renay teo Jehovah Andriamanitra dia tena hoe aoka izahay natojo fahoriana ary izahay Jesosy dia tena hoe aoka tena hoe ho feno vavaka ny fonay ary tena hitalao fonana aminao isan'andro ary hibebaka tanteraka eo anatrehanao Jehovah Andriamanitra. Ary nampianarinao koa izahay tamin'ity anio ity, raha faly izahay dia hira fiderana dia misaotra Tompo fa faly be mihitsy izahay amin'izany teninao izany. Ary aoka izahay tena hoe ahay hideranao amin'ny andro fahoriana, amina andro fahoriana Jehovah Andriamanitra, na andro fifaliana dia ahay hideranao hatrany izahay. Dia aoka Jesosy malala fa tena hoe ho feno fankasitrahana anao hatrany ny fonay, ninona mitrangy ao amin'ny fiainanay fa tena hoe ianao ihany no herinay, ianao mitanjakay ao amin'ny fiainanay tsirairay avy. Dia dera laza voninahitra ho anao irery ihany hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Alleluia. Amen.
Halleloia. Mankasitraka indrindra hanaravatsika andoandry. Halleloia. Tao anatin'izay vavaka mamy izay nentiny tamintsika teto izay namaranana ny fotoana. Andriamanitra manankirepa-soavana mali fitianao dia mitombositra dia mitombofa soavana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Sotra antsika rehetra ihany koa tonga teto androany araka taminay. Raha tsy tetonao eo dia nangingina teto izay. Andriamanitra manankirepa-soavana mali fity sy hanatanteraka izay rehetrarehetra fonareo. Raha azo mpahoriana ndana mivavaka, Andriamanitra tsy maintsy hitondranao eo amin'ny toeran'ny olona mpihira fiderana satria vadika fifaliana io fa Andriamanitra manivavaka anao. Dia mita iny tompo. Rosika amin'ny ran'andro Jesosy ka tahiny tompo velona soamatsara dia raha pitrontsika eo neto raha pitso amin'ny sivy ora sasany alina taka ny mazatra. Marapatonga izany dia afaka mihaino ny Aki Radio nareo. Aki Radio point radio 12345.com radio Aki Radio point radio point azafady Aki Radio point radio 12345.com mba soratao izy azafady fa miboretika ny lelako satria Aki Radio point radio 12345.com Aki Radio point radio 12345.com afahanao meno ny Aki Radio. Misy totensaky ny adiny telo, misy irahira fiderana sy fiankofana ihany koa. Isaky ny amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina misy toriteny, amin'ny ray efatra ny fito amin'ny folo alina misy toriteny. Tahiny tompo daholo raha pitrontsika meno eto andao averintsika le hira teo misaotra ny sandora fa tena tsara be, tena tsara be, tena tsara be mihitsy le hira. Averintsika iny anaovantsika ifanaovantsika veloma le hira teo entsika mandeha matory samita iny tompo daholo ary meno finaritra dia samita iny tompontsika rehetra. Amen. Suave now,